inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotam-penaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62 Christ Embassy manoloneto izay miravavy tao Christ Embassy amaky antsika Rhapsody androany alatsinainy faraka amin'ny 20 Février sotra n'Andriamanitra lehibe ary misotra ihany koa ny mpampian'Andriamanitra lehilan'Andriamanitra Pasteur Kristy eo kilomeza na amin'ny alalana amaky Rhapsody io ny loha hevitra ny dia hoe mpananatra hafa. Amen. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa fa tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Zany dia hitantsika amin'ny Korinthiana voalohany toko fahatelo andiny faraka ambin'ny folo. Ny fanazavana mety amin'ny mpanompon'Andriamanitra mitondrana izany dia hoy izy amin'ny paragrafy voalohany jereo ny antsony jaona apôstôly an Jesosy ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa ambin'ny voalohany mpisolo vava antsika amin'ny ray. Ny tenina dika hoe mpisolo vava eto dia ny parakletos. Teny mitovy amin'ny nampiasain'ny mpampianatra ao amin'ny teniny ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo manao hoe ary izao angataka amin'ny ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Amen. Ny hoe parakletos dia midika ilay nantsona mandeha miaraka aminao, ilay antsony mpanampy. Ny fandika teninao mafisina dia manome antsika teny fito tsara tare avy amin'ny teny parakletos: mpampionna, mpanolotsaina, mpanampy, mpanelanelana, mpisolo vava, papahery ary ilay mijoro ho anao. Alleluia. Alleluia. Nahoana i Jesosy niresaka momba ny mpananatra iray hafa tamin'ny mpianany talohan'ny nafatesana sy ny nandeverana azy ary nitsanganany tamin'ny maty? Izany dia satria lasa nakany amin'ny ray izy ary tsy afaka niaraka tamin'izy ireo fotoana ela intsony. Noho izany anton'izany dia nivavaka tamin'ny ray izy ary nangataka taminy mba handeha fa mpananatra hafa ho azy ireo izay hiaraka amin'ny mandrakizay. Alleluia. Ny teny hafa dia nadika avy tamin'ny teny grika hoe alos. Alos dia midika hoe iray hafa mitovy karazana ary kalitao. Noho izany milaza izy fa ny mpananatra ny fanamasina izay tiandrazainy eto dia tahaka azy ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fafito ambin'ny folo fatra valo ambin'ny folo dia nanohy ny teny izy hoe dia ny fanahy ny Fahamarinana izay tsy azo zao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fatany fa mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy amelanareo kamboty aho hankaty aminareo ao. Jesosy ilay mpampiona antsika dia niakatra tany an-danitra nandefa ny fanahy masina ho antsika isolo toerana azy. Alleluia. Mba tsy ho tonga, mba tsy ho banga amintsika ny fanatrehany. Amen. Ankehitriny raha tokony handeha eny an-dalambe miaraka aminao tahaka nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany izy dia mandeha eny an-dalambe ao anatinao. Amen. Mila tsara fantatsika zany ry ava malala amin'ny tompo ao aminao izy ary miaraka aminao mandrakizay dia rain'Andriamanitra. Ny fandalinana izay voalaza dia ao amin'ny Isaia toko fahasivy andiny fahaenina jaona faefatra ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ary jaona fahadimy ambin'ny folo andiny fahaenina amby roapolo farany amin'ny jaona fahaenina ambin'ny folo andiny fahafito. Iaraka hivavaka isika izao koa manasa antsika rehetra ary hitsangana hiara-merina na izy ao vavaka izao. Ray malalo. Ray malalo. Misotranao nandefa ny fanahy masina. Misotranao nandefa ny fanahy masina. Ho velona ato anatiko. Ho velona ato anatiko. Manaiky azy ho mpampionna. Manaiky azy ho mpampionna. Mpanolotsaina. Mpanampy. Mpanelanelana. Mpisolo vava. Mpakahery. Ary ilay mijoro ahy aho. Miaraka amiko sy ao anatiko mandrakariva izy. Miaraka amiko sy ato anatiko mandrakariva. Izy ny fialofako sy heriko. Miankina aminy aho. Tarihiny. Ampahereziny. Ary ampianariny zavatry ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny drafitra ny famakina baiboly amin'ny andro anio dia ao amin'ny Marka toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo sy Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny roapolo. Dia voninahitra Andriamanitra irery ihany misaotra betsaka tompoko. Inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point
amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny kanjamaky andotam-penaka na antsoiny larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62 Christ Embassy meolanja ny fiainanao.